Fantatrao ve fa ny vavaka dia tena manan-danja anatin'ny zavatra rehetrarehetra ataontsika. Misy fotoana ny olona miteny hoe misy olona mivavaka fotsiny. Dia teny androany ny vavaka tsy fotsiny fa ny vavaka dia tena fototra ao anatin'ny zavatra rehetra atao. Ao anatin'ny vavaka ny olona no mandray toromarika. Misy fotoana ny vavaka io no fototra apetraka rehefa te hanao zavatra anankiray dia eo ambonin'ny vavaka no manorina anazy. Tsy mety izany raha hoe sady manao ianao hoe ataoko aloha dia entiko am-bavaka mba hety. Fa araka rehefa mivavaka ianao dia eo ianao no mandray toromarika na hoe alohany anaovanao zavatra dia efa mivavaka ianao. Inona ny anton'izay? Satria ara-panahy ny fiainana. Ny ataontsika hoe ny rafitra ara-panahy miara-mandeha aminao no manome antoka ny amin'ny fahombiazanao anatin'ny zavatra anankiray. Ho azavaiko ilay izy. Ohatra izao ianao hoe hanao projet na tetikasa anankiray. Tsy hoe alefanao aloha ny tetikasa dia entinao am-bavaka mba hety. Mety izay efa voafetra. Fa raha ohatra ka hoe mivavaka ianao alohan'ny anaovanao anazy dia ilay rafitra ara-panahy no mitondra azy. Satria manino? Satria ny zavatra dia ara-panahy aloha. Ny zavatra rehefa te hananga ny zavatra ianao dia atsanganao amin'ny ara-panahy ilay izy dia aseho fotsiny ety ivelany. Ohatran'ny hoe manangana ianao amin'ny ara-panahy dia manifester ilay izy ianao amin'ny hita-maso. Ohatran'izay ny zavatra rehetra, na resaka fianarana, na resaka tokantrano, na resaka politika, na resaka fandraharahana dia mitovy foana ara-panahy aloha izay vao hita-maso. Ny zavatra rehetra hitantsika amin'ny hita-maso dia miainga tany amin'ny ara-panahy daholo. Tany amin'ny tsy hita-maso daholo ireny no miainga. Sao dia mieritreritra hoe io zavatra hitantsika io no tena izy fa misy rafitra ara-panahy mihazona an'iny. Izay iny vao hita amin'ny hita-maso. Misy teny izay ao amin'ny Hebreo manamafy ny momba an'izay dia hozaraiko kely aminao ilay izy. Hebreo 12:3. Jerentsika amin'ny teny gasy hozy izy hoe finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao, ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana izao zavatra hita izao. Ohatran'ny tsy mazava tsara ilay izy amin'ny teny gasy fa hozy izy amin'ny teny frantsay hoe ny zavatra hita maso hozy izy dia tsy zavatra hita no nanaovana anazy. Tsy haiko ny razonareo ny tsy teneny. Fa ny zavatra hita maso rehetra dia miainga avy any amin'ny tsy hita maso daholo. Hozy izy hoe teny no nanaovan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Ny teny Andriamanitra ny teny tsy hita maso fa naforona zavatra. Dia ohatran'izay ihany koa ny vavaka teny izay alefantsika eo amin'ny ara-panahy nefa mamorona zavatra amin'ny hitantsika maso. Izany androany dia hampirisika anao hoe mivavaka dia tsy fotsiny. Raha ohatra ianao ka hanomboka fandraharahana, hanao fianarana, misy zavatra tianao atao manokana na resaka kariera, mivavaha aloha. Mangalà fotoana mivavaka manangana ilay zavatra tianao atao any amin'ny tsy hita maso. Dia avy eo ianao maneho anazy sisa, izany hoe manifester ilay zavatra tianao atao. Ny zavatra rehetra hitan'ny masontsika dia avy any amin'ny tsy hita maso no miainga. Ny zavatra rehetrarehetra. Izay ny tenin'ny Hebreo teo. Mino tsika fa Andriamanitra hozy izy teny nanaovana izao tontolo izao. Dia satria hozy izy ny zavatra hita, ny zavatra miseho, dia ny zavatra tsy hita maso no nanaovana anazy. Mino aho fa mampiakatra ny fononao izany androany. Ianao olona miaina ao anatin'ny ara-panahy. Ny zavatra rehetra hitanao eny an-dalana eny dia fanehoana ny ara-panahy ao ambadika ireny. Nisy tontolo mbola ngeza kokoa noho izao hitantsika izao izay ny ara-panahy izay manana fiantraikany lehibe lavitra noho ny hita maso. Fa manana fiantraikany amin'ny fiainantsika nefa ny ara-panahy. Izay fa samy hitahin'Andriamanitra dia Andriamanitra ny hanokatra ny masom-panahinao ary Andriamanitra ny hanomeanao fiainam-bavaka ary ianao ny hanana hetaheta ny vavaka ahafahanao manangana ny hoavinao, manangana ny anjara voatendrinao, manangana ny fandraharahanao, manangana fifandraisana, manangana ny zavatra rehetra tokony hitan'ny masonao amin'ny alalan'ny vavaka. Samy hitahin'Andriamanitra tokoa.